Faly miarabantsika tsy avindray tratra ity zoma maraina fa 7 volana aogositra ity misaotra an'Andriamanitra isika hatrany fa tsy mbola manana anao ihany koa eto ary faliana hatrany zany satria mbola olombonjena ianao. Alohan'ny dirantsika ny amofonenan'io dia vavaka hatrany isika. Anay tsara indrindra mbola misaotra anao manokana izahay noho ny amin'ny mpanomponao izay miaino izao fandaran'izao. Misaotra tompo satria fitahiana lehibe mbola posaka ao aminy. Ary ihany koa mino sy matoky izahay hatrany fa zava-dehibe no maninao, andray ny teninao izay ankehitriny. Dia aoka ianao toa hiasa eo aminy mandrakariva aminaran'i Jesosy. Amen. Raha te mofonenantsika androany dia manao hoe mba eo amin'Andriamanitra isika. Ilay amin'ny Jeremia 1:13 manao toy izao aminaran'i Jesosy. Vakitsika amin'ny Baiboly Diem. Fitiavana mandritra ny fotoana tsy voafetra no itiavako anao. Zany no antony nisariako anao ka ny hatsara-panafeny fitiavana no nentiko nanontonana anao. Amen. Notafiany tompon'ny aina sy voninahitra tamin'ny maha olombelona maha-Andriamanitra azy mba nehoana amin'ny olona fa te hampifandray antsika amin'ny Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanomezana an'i Kristy. Tsy mety hisy fahasambarana raha tsy misy fifandraisana amin'Andriamanitra. Natao ho fantatry ny olombelona lavo fa tsy afa-po ny raintsika any an-danitra raha tsy manatratra ny mpanota mibebaka ny fitiavany izay manova azy amin'ny alalan'ny fahamendrian'ilay zanak'ondrin'Andriamanitra tsy misy kilema. Ho amin'izany tanjona izany no asain'ireo anjelin'ny lanitra antsika. Natao hiasa hatanteraka ny baikon'ilay lehiben'izy ireo hitady ny very dia ireo izay tafasaraka tamin'Andriamanitra no ny fandika-ndalàna. Nisy drafitra ny volavolaina mba ho hitan'izao tontolo izao ny fahasoavana sy ny fitiavana mahagaga an'i Kristy. Tao amin'ny vidiny tsy manampetra nalohan'ny zanak'Andriamanitra ho fanavotana ny olona no nisehon'ny fitiavan'Andriamanitra. Ampy hamonjena n'izao tontolo izao manontolo io drafim-panavotana be voninahitra io. Azo atao tanteraka ao amin'ny Jesosy Kristy ny olona mpanota sy lavo amin'ny alalan'ny famelana ny elony sy ny fanisana ho azy ny fahamarinan'i Kristy. Tamin'ireo asa soa rehetra nataon'i Jesosy dia n'izany ny ampahafantatra antsika ny toetrany iray miahy sy mikarakara ny zanany. Tian'i Jesosy ho takatsika ny fitiavany iray ary amin'ny fahasoavany ny maharaintsika azy. Izany no hisarihany antsika ho eo aminy. Tonga haneho ny fitiavan'Andriamanitra amin'izao tontolo izao Kristy mba hitaomany ny fon'ny olona rehetra ho eo aminy. Ny dingana voalohany dia izay mankamamy ny famonjena dia ny famaliana ny fitiavan'i Kristy misarika antsika. Ny mba hafantaran'ny olona ny fifalian'ny famelan-keloka sy ny fiadanan'Andriamanitra no hisarihan'i Kristy azo ireo amin'ny fanehom-pitiavana toy izany. Ary raha manaiky ho tao amin'izy ireo ka manolotra ny fo ny hasan'ny fahasoavana dia hitarika azy ireo tsikelikely ho amin'ny fahalalana azy amin'ny fahafenony i Kristy ary izany no fiainana mandrakizay. Amen. Ry tompo anay mbola misaotra anao izahay satria lehibe tokoa ny fitiavanao anay. Irianao tokoa izay mba ho eo amin'ilay ray izay nanorina anay. Irianay ihany koa ny mba ho iray aminao amin'Andriamanitra iray. Ary kanefa izay tsy tanteraka mangataka aminao mba hamela amin'ny fahadisoana sy ny elokay rehetra ary hanala n'ilay hevitra izay mampisaraka anay aminao. Aoka tompo ny fahasoavanao sy ny famindramponao no handrakitra anay ka tsy hanan zava-mahory tokoa izahay satria eo aminao. Aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro